Manaraka ny teny ho an'ny ankohonana. Isaka ny alahady dia misy teny ho an'ny ankohonana, ka ny teny izay atolotra antsika an'io ty dia ao amin'ny Kolosianina 4:7-20. Angatahako tsika madika ny baibolintsika hoe Kolosianina 4:7-20. Kolosianina 4:7-20. Vakiko aminaran'i Jesosy zany. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Sady ankasitran'Andriamanitra no mahavokatra no mitondra fifaliana ho antsika izay rehetra ataontsika, raha toa ka ataontsika ho an'ny Tompo zany, fa tsy nataontsika ho an'ny olona na ho an'ny hafa na ho an'ny tenantsika. Io zany na inona ataontsika ny herinandro, na asa tokantrano zany ry tanora sy ankizy, na ho antsika olon-dehibe ihany koa asa any ampiasana any, ho antsika mpanompon'Andriamanitra manana asa fanompona tanivon'ny fiangonana, ataovy tsy ho an'ny olona zany na ho an'ny tenantsika fa ho an'ny Tompo, dia da fifaliana tsika ary avokatra ny asa ary ankasitran'Andriamanitra. Dia ny Tompo aneno ampaherantsika ka afahantsika manao izay rehetra ataontsika tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona.